Maro kosa ireo fanehoan-kevitra taorian'ny fianianana izay nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ny sabotsy teo. Anisan'ny nitondra ny heviny ary moa ny jeneraly Rakotoarimasy Lucien izay minisitry ny folo alindà Andriamatoa Alain Ramarsan parlementaire CST ary Andriamatoa Andriamosavitray naben'ny tanàna ny sabotsy sy namehana. Zavatra mahafaly moa zany dia vita krisy ary rahantsika malala fa ny krizy no mitarika ny tsy filaminana dia rahantsika valinina hita na tanan-dehibe na any amin'ny ambanivohitra ka ny faniriana dia ny hoe hoentin'ny izay krizy izay koa ny tsy fandriam-pahalemana fahidianana ho an'ny folo antasy ny mpitandro ny filaminana manokana moa dia efa nisy voalazany teo mikasika ny restructuration na ny ampanety eo na ny ampanatraka na masina ka efa misy sosikevitra moa zany efa nitenena na drikiny tetezana tina amin'izay fanamboaran'izay dia matolotray azy zay zavatra zay dia izy moa zao ny afatsa zany fantatro hoe mena voninahitra dao na votetezana mitanety zao raha tsy milatsaka tsehatra posisy aloha gamba mba mivadika hatramin'retraretrary nefa isora koa i candidat romaso satria tena nanao fiatsika républicaine fiatsika mendrika reny ary tena hoe ilaina kosa mba tena raisina mitiany be raina satria zany tena fiatsika voninahitra zay le fiatsika rehetra zay na tetezana hita teo na ninona ilaina petraka tsara mihitsy fa hita eo manaraka fa mbola manomboka anio aloha zany amin'ny ben'ny tanàna sabotsy namena dia nafinaritra ny discours voalohany nataon'Andriamatoa président ary raha jerentsika iny kabary iny dia sainga voafaritra tao anatin'ny dolidoly ny fitantanana sy ny fomba fiasa rehetra izay aroson'Andriamatoa président izay hitantanana ny tany sy ny firenena fa za zany dia mankahery azy amin'izay fomba fijeriny izay ary tantaratra tokoa na teknicien aminazy fa mino fa nananjara toerana ny firenena malagasy amin'izay fomba fiasa ary amin'izay hery vaovao entin'Andriamatoa fotsy zay.